Tena kotona zafy fa iny ny fandaranao fitenena resaresahana momba ny fandehan'ny fampelezan-kevitra sy ny fidana ho ben'ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao. Miarabanao lalatena kotona zafy ary misaotra anao nanaika ho vahininay androany satria maha-kandida anao no nitsonanao fa tsy mampanao famakafakana anao akory na tompon'ny orinasanao isatsika amin'izao fotoana zao. Miarabanao Roli Merci miaraban'ny Bensoir Nefson miaraban'ny toky etsy amin'ny lafiny teknika miarabantsika mpieno rehetra izay maheno an'ity fandaran'ity amin'izao maraina izao dia misaotra antsika sady anaraka ny adefitra sy ny resadresaka izay hoentin'eto. Matoa anao io tonga eto dia midika mazava tsara zay fa tsy nidina ny tanàna any ianao arak'ilay fomba fanaonao fampelezan-kevitra manantona ireo tokantrano isa-tokony ary koa hoe manao miona amin'ny vahoaka any amin'ny quartier any amin'ny fokotany any. Matoa anao zany tonga eto zany dia tsy nanao an'izay zavatra zay mety ho fantatra ve inona ny antony nahatonga anao tsy nidina any tanàna any tsy nidina any amin'ny quartier any androany fa nisafidy nanaiky ho vahininay eto amin'ny fandarana anao fitenena. Ya marina mihitsy zay Roli Merci raha ny tokony ho izy moa dia hoe mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra tanteraka ary ny fanamby izay napetraka tao anatin'ny fikambanana Freedom ao anatin'ny fampelezan-kevitra dia ny hoe fitetezana ny boriboritany enina ny any anatin'ny fokotany any mihitsy indray mandeha isan'andro zany boriboritany ray ao anatin'ny ray andro ny fidinana any anatin'ny quartier ny fanaovana meeting isaky ny hariva mba hanazavan-kevitra satria na dia mitety any anatin'ny fokotany azy ianao dia tsy hoary ho voatetinao daholo ny fokotany rehetra ao anatin'ny boriboritany anankiray ao anatin'izay andro ray izay dia izay ny antony hoe rehefa mitolakandro zany dia manao meeting na famirim-bahoaka zany mba hafahana manazava an'le mpiaramonina any anatin'ny boriboritany any ny programme zany hoe tena tokony ho izay mihitsy ny programme anay androany kanefa moa io le efa nivakiana bantsilana foana hatramin'izay hoe somary petatoky ihany le fikarakarana ny fifidianana satria anatina vanim-potoana anaovana ny fifidianana no tafiditra ao anatiny ny vanim-potoana ny fanadinana CEPE. Ngamba ny veriko fa tsara toerana ihany izay ao anatin'ny fikambanana Freedom ny amin'ny hoe fitsinjovana an'ireo zandry-zanaka manala amin'ny fanadinana CEPE ireo satria zahay moa isan-taona dia manana ny fampianarana maimaim-poana ho an'ny mpianatra anala ny fanadinana CEPE ny BEPC sy ny BAC izany hoe akaiky anay zany ary fantatray loatra ny problème izay mahazo an'ireo mpianatra ireo tsy tokony ho tohitohinina zany na tsembatsembany ianao anefa ny satria moa ny teny ny ministry ny fanabeazam-pirenena hoe mba angatahana tsy ho any amin'ny toerana akaiky ny sekoly no anaovana ny propagande nefa fantatrao tsara fa raha carnaval zany manerana ny Antananarivo sarotra ihany ny dia tena hoe amboatra trajet anankiray ka tena tsy andalo sekoly mihitsiny dia midikan'izay ho fanajanan'le mpianatra ho fanajanany ray aman-dreny ihany koa fanajanan'ny fitoniana ilaina nanan'ireo mpianatra ireo amin'izay fanadinana izay dia najanona aloha na ny porte à porte aza zany hoe na ny fitsidiana ny anatin'ny fokotaniana satria any moa reny mitondra megafona mety mandalo sekoly ihany koa dia mba hoe iantohana n'izay fitonian-tsaina sérénité any mpianatra izay dia tsy natao izay fidinana androany izay fidinana ifotony androany izay kanefa na izany zany dia mitohy ihany ao anatin'ny fampelezan-kevitra ary amin'ity an'ity dia hiezaka ihany koa mba ametraka andeha ataontsika hoe adevitra ifotony tena le fond zany ao anatin' izay fikasana sy ny fomba fahitana ny tanàna izay no tena andeha ataontsika hoe ilofosana amin'ny alalan'ny fivanianana amin'ny ainao manjery tahaka an'izao mba mora kokoa nitondrana n'izay fanazavana izay amin'ny betsiny maro hoe zao ange ny fikasana lalatiana raha ohatra ka tonga eo amin'izay tanàna izay zay no zao no fomba fahitany an'le tanàna Antananarivo raha ampitso afaka pitso zao
zao ny mba etaetany a zao ny tia ny fampizarana amintsika zava-dehibe loatra ny faneho-kevitra manodidina an'izay satria veriko fa tsy tokony atao aty amin'ny andeha ataontsika hoe safy be mantsiny ety ambonimbony ety fotsiny zany ny fampielezan-kevitra fa tena fampielezana ihany koa an'ilay vinanao a programmanao a ho amin'izay commune zay dia izay no ilofosana amin'ny tean'io ty zany fa manomboka rahampitso miverina rahampitso moa zany dia mitoy ihany zay descente sur terrain zany hoe fidinana any anatin'ny fokotany ihany feonana amin'ny vahoaka mivantana any anaty fokotany ihany reo mpiaramonina isan-tsokatsiny a any anelakelan-trano rehetra any dia ny tolakandro a dia ny famirim-bahoaka tahaka ny mahazatra dimy andro zay laladiana rakotondrazafy ny fampielezan-kevitra ny vita mba manahoana ny karazana impression anao atao anatin'izay dimy andro ny fampielezan-kevitra zay misaotra betsaka amin'izay fanontaniana zay mba initsorana son zao no zavatra mba tiako fampizarana tena ohatrany hoe à cœur ouvert mihitsy zany na amin'ny fo misokatra mihitsy zany no ifampizarako azy amin'ny mpieno amin'ity maraina ity a marina fa hoe ny resaka tato amin'ny onjam-peo marina fa mahafantatra tsara zany hoe be mpieno ny fandarana marina fa mahafantatra tsara zany hoe misy fiatraikany any amin'ny fiainany daholo be isan'andro mihitsy ny resaka izay resahana atao anatiny ty fandarana anao ny fitenenana ity zany hoe fantatro zany fa efa fantatr'olona zany hoe lalatena rakotondrazafy ao anatin'ny onjam-peo an'ny Free FM izany fa ity Roly Mercia sy Mbintsona Son tena nanohina tany anatin'ny fampelezan-kevitra tany tena moa olombelona zany hoe rehefa olombelona zany a indraindray tonga manana fotoana isalasalany io fosiny sainy io hoe mety ary ve zao zavatra atao zao ity ary ve ny lalana tokony andehanana dia amin'izay fosiny saina izay mety maha olombelona izay dia misalasala ihany koa indraindray hoe ahoana re zany satria betsaka ny atonta zany na ny zavatra andrasan'ny olona aminao amin'ny ankapobeny fa nandeha tao anatin'izay dimy andro zay a Mbintsona a Roly Mercia tena hoe tsy ambona fa tena maro ny fokotany voatety a maro ny olona ny fankahitana ary maro be mihitsy ny olona tafaresaka tamin'ny teny fa tena rehefa miresaka amin'ireny olona ireny a tena zavatra tsapako dia anankiroa-goavana be voalohany aloha dia tena ampanetretena ny olona zany hoe ay zany ny tena ity ninona kay ambaran'ireo mety hoe mpanatsatso ety ambony ety fa ay ny tena io tena ain'olona ny anatin'ny fokotany faran'izay kelany anelakelan-trano any ary ay io lalatiana le voalaza hoe behivavy mitabataby akoho vavy maneny io ay tena mamioditra amin'ny olona ianao any anatin'ny fiarahamonina any satria zay mihitsy ny ilainay lalatiana okizay ozy fa zay tena mila olona afaka mikapodatabatra afaka mitabataba ho anay afaka miady ho anay mila olona manana fisainana ohatranao zay zany ny tsapako voalohany ay ianao io zany tsika manko ohatrany hoe miantona zany ty anaty radio dia tsy mahalala ny tena feedback any anaty elakelan-trano any amina zavatra insoupçonné ozy ny teny vahiny zany idiranao zany fa rehefa tonga any ianao ay tena tsapanao mihitsy hoe tiany olona zany ianao io ary tiany faharoa miandry zavatra aminao le olona miandry zavatra hoe raha ny zavatra nyteneninao tao anatin'io radio io lalatiana no mivadika ho azy satria manana fahefa-panjakana anaovana an'izany ianao dia matoky anao izay zay le hitenenako hoe raha zany atontony olona na ny fiandrasan'ny olona amiko zany tsy afaka madika an'ireo olon'ireo mihitsy tsy afaka andiso fanantenana an'ireo mpiarahamonin'ireo mihitsy satria raha n'le fanantenana tsy zavatra marary manko ary tsika olombelona mahalala an'izany tsy zavatra marary ohatrany hoe nanatena zavatra goavana be ianao nefa rehefa avy eo diso fanantenana aiko mihitsy fa tena goavana ny fiandrasana zavatra avy any amin'ireo vahoaka mpiarahamonina ireo amiko tena tsy manana zoa zany andiso fanantenana andreo ary soa tao anatiny izay dimy andro zay fa tena ianao manko isan'andranandro ngena mbola tsy candidat dia miresaka amin'olona foany fa nirasera amin'olona foany afaka mifampitafa amin'olona fa zao zany ianao tena vao maika manamafy an'le faresen-dahatra ao anatinao hoe soa fananao an'ity mba misy zavatra azoko atao ho an'le mpiarahamonina any anatin'le elakelan-trano tena any anatin'ny fokotany any amin'ny toerana tsisy pahitany ange zany zao zay ozy vao mba mahita ka zay ara ozy matahotra hoe sao dia mba zao ihany ianao makaty
aminay fa rehefa tapotra ny satria leo le olona leo fampanantenana pokaty le olona leo an'le kobakambavaka le olona leo an'le hoe rehefa fifidianana de ilainao vatonay de tonga ianao manampytamby anay de milasa fa anao antisytisy de anao antisytisy ty tena haiko mihitsy fa tsy zany tsony ny andrasan'ny olona satria fa betsaka fa ny andrasan'ny olona de olona mirassuré azy olona manome antoka azy hoe io fa mbola tsy nivadika io fa tsy nivadika hatramin'izay ary mbola tsy hivadika ary zay ny teneniko amin'ny olona foana ambintsoa ary nambarako zay tao anatin'izay 10 andro ny onanay fa 10 andro moa te androany ty fa 9 andro te androany ty de hoy aho hoe zao ny zavatra ambarako anareo a le teny rehetra no teniniko tao anatin'ny onjam-peo hatramin'izay ireny no amatory ahy fatory anareo amin'ireny zavatra nambarako reny ako ray zay ary ny faharoa manarakaraka izay de ny hoe isika izao no mba mieritreritra tsy mba mieritreritra fa tena mieritreritra mba hanovana zany fomba fanaovana politika zany mba tsy le hoe mankaleo ny olona tsony mahita mpanao politika zany hoe tsika zany mba tena ampivoatra irevolutionneany zany fanaovana politika amin'ny fomba mihaja amin'ny fomba misy etika amin'ny fomba mahintsy amin'ny fomba tsy miolakolaka amin'ny fomba vaovao sy moderna izany zay no hitoko isoa zay no nambarako sy nde ataoko hoe afatra izay fampitako amin'ny vahoaka rehetra ny mpiaramonina rehetra izay mifanerasera amiko any alohan'ny ny divantsika hevitra momba ny vina izay kasainao hitatanana ny tanàna Antananarivo itotika kely vetivety fotsiny amin'le hoe nisy ny antso-jay nisy sakasaka na nisy ireo filambany nisa tokony any se 10 andro zay nahazo anao tamin'ny fanaovana fampelezan-kevitra ao ny hevitranao efa nyteny ihany ianao teny toerana fa mba tsara ihany no en'ny besamaro satria lamina zao ataonivona radio tsika manao azy fa tsy eny amin'ny amitinina no ilazanao azy ny hevitrao momba nisy mifahitanao zay antso-jay sakatsaka nisa tokony zay nisy fiatraikany tam'le fampelezan-kevitra ve reny sakatsakana sy ny sisa reny ia marobe aloha e tena marobe ary ataoko mihitsy no hoe tsy nampozina zany hoe ho tafahoatra be ohatran'izay le fihetsika ataondry zareo a fitondram-panjakana ao anatin'izay hoe sakatsakana ao anatin'izay hoe finiavana zany ametraka lalao tsy de madio loatra zany na hoe lalao maloto mihitsy aza zay raha tsoriny zahay zao a ohatrany hoe tamo amin'ny andehanao fampelezan-kevitra tany amin'ny boriboritany faharoa dia ny zavatra nagaga de amin'ny fotoana izay anaovanay fampelezan-kevitra efa nazahoana lalana tsara ny taratasy nazava tsara avy any amin'ny préfecture de police de hoe misy olona eo sy ny sisa misy olona efa andeha ataontsika hoe efa mipetraka eo sy ny sisa eo ihany koa no hoe misy sakatsakana amin'ny endriny maro samihafa zany fa za te ametraka foana Roly merci asymbinitsoranay fsony ty efa ady ny kena ho atao ty mba ho an'ny mpiaramonina tsy zany karazany zavatra zany no ampihemitra ny tena tsy zany antso-jay sakatsakana sy filambany isan-karazany zany no tsy irosona fa miroso hatrany ary tsy maintsy mahita vahaolana ao anatin'izay ary zay efa fantatry ny rehetra foana hatramin'izay toetra nanana ny lalatiana tao anatin'izay 12 taona nanaovan'ny gazety zay hoe tsy ny sakany zany azo edivana foana ny antso-jay avy amin'ny fitondram-panjakana zany tsy maintsy ijoro ary tsy maintsy manapasahiny ianao manohitra azy zao de maheno sady indray hoe amin'ny fotoana ny fifidianana de efa loharano vaovao maripotika zany hatramin'ny omaly ariva sy zao maraina izao no naharenesana azy hoe misy fivorovoriana any anaingana mpifidy anarivony mihitsy mba tsy lazako hoe analiny avy any anatin'ny faritra le ataontsika hoe faritra iva zany na le ambany tanàna de hoentina ho taterina en bloc izy ireo rehefa tonga ny arivariva hifidy any anatin'ny boriboritany any misy tarehim-bola mihitsy hoe hatramin'izao miliara ny olanina ahafana manao an'izay satria omena vola tsirairay zany le andian'olona izay hoentina ireo zany zay mahatonga ary zay ny resaka mandeha hoe zay ny mahatonga le candidat voalaza zany fa tohanan'ny HVM tsy de manao fampelezan-kevitra firy satria avy alao reo rehetrarehetra reo izy anao fampelezan-kevitra fa izy efa matoky zany rehefa mandeha ilay fifidianana de amin'ny andron'ny fifidianana iny efa isy mikimakina manœuvre goavana be ho ataondry zareo anomezana antoka hatrany amin'ny analina ny chiffre mivoaka amin'izany hoe zao 1000 hono no ho vato tsy maintsy ho ataondry zareo zay hitaterana mpifidy
hifidy ny HVM ao anatin'izany zany ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao ary fantatry fa satria anisan'le olana natrika tao anatin'ny fivoriana nandehanana izay resaka izay no ny tantara tamina eo anivon'ny fitondram-panjakana eo zany ka zay mila fahamailony fa za mametraka ho amintsika ponina ny Tananarivo rehetra tsy akanafaka ho antsika mpiaramonina ho antsika vahoaka rehetra mila fahamailona ary arahantsika mifamentanana izay fahamailona izay manomboka amin'ny andro fandatsaham-bato manomboka aty amin'ny fijerenao ny lisitra aloha aty amin'ny andro fandatsaham-bato ary amin'ny fotoana fanisam-bato ny tontolo andro ao amin'ny bureau de vote ny ariva amin'ny dépouillement na ny fanisam-bato ary ny fandehanany ny vatonao iny na ny résultat voka-pifidianana iny makany amin'ny senita ary mandra-pivoakan'izay voka-pifidianana izay mila mailo isika resatra satria tsy kely lalana ny ratsy be loatra ny fikasana samihafa ao anatiny hoe apaloto an'izay lalao zay fa tsika tsy maintsy mijoro tsy maintsy sahy mijoro hatramin'ny farany ao anatin'izay izay angamba no mampitombona an'le ahany ataontsika hoe nampiakarana amin'ny feo teto hoe io manino ty liste électorale ty tsy tadiavina tseseo mihitsy na naseo tamin'ny ora farany nga misy anaran'olona be de be nasisika tao satria tsy afaka isfidy zany olona hoe ho tanterina amin'ny camion zany la terakotirazavy raha tsy nisoratana mero ao anaty liste électorale ao ny anaran'izy ireo de zay ireo afaka ifidy na zany naty zany tsy de misy ataontsika hoe mataitra moa mahataitra fa tsy de misy hoe iraviravina tanana zany rehetrarehetra satria izy ny mpanao gazety koa ny ato anatin'ny brigade de journaliste d'investigation zany miaraka am'ireo namanisa tokony dia efa navita koa ny fanomanana amin'ny fomba mazava sy matianina zany amin'ny anara-maso zany sy tantarana mivantana efa nyteny tetiko motsika zany fa hoe ho fenotsika reo bureau de vote misy tao tapitanana Tananarivo reto ary ho ataotsika le fomba mpanao zay efa mandeha ny ivelany any amin'ny fitateram-baovao le manao le hoe information en temps réel na hoe en live zany hoe ho tantarantsika mivantana eto tsy ty radio rehetra iny anao an'izay fa misy maromaro ny anao an'izay ny tranga rehetra miseho manomboka amin'ny fisokafa amin'ny borom-pifidianana mandra-pahavitany fanisam-bato ka raha ohatra ka izy tokoa ny zany hoe fihetsiketsehana hoe mouvement de masse zany hoe ataontsika hoe taona olona ifidy avy aty ataontsika hoe aty andavamamba iny andeha hoentina any afaravoatra na hoentina any Besarety any tsy mpamosavy mandeha amin'ny alina ary moa namana ary tena misy pahitaka mainky avy moa zany vandravandra amin'ny andro toandro zany mampitandrina ihany koa zany mba tsika ndray zao mampitandrina mpanao gazety ato anatin'ny brigade de journaliste d'investigation mampitandrina ary an'izay mieritreritra anao an'izany fa de eo tsika mifankahita amin'io andro ny fifidianana faraka amin'ny 3 jolay io ary raha misimisy tokoa ny zavatra oatra zany de ialana tsy ny ialana fondrodeny zao pasy aty fikavana aty karangaranga ho alainay mpanao gazety baraka tanteraka zay rehetrarehetra mandray anjara na ankolaka na mivantana amin'izany fieritreretana angala anaovana alapato zany ka hoe eritreretana ampandaniana ny candidat zay mety tsy ho tian'ny olona akory na zany na zany nge mivandravandra le izy namana lalatina candidat lalatina Kotondrazafa mivandravandra na inona filaza ary tsy hoe akory hoe manana animosité na hoe fankalana manokana ny tena miteny an'izany fa mpanao gazety matianina de mahita mivandravandra ny tranga misy fa na inona filaza zany candidat hoanan'ny HVM zany fa fantatry zany atao tapitanana Tananarivo eto fa mamparisarisa noho le resaka HVM de mamparisarisa ny olona efa tena malolo ny olona raha vao misy resaka HVM zany eto tapitanana Tananarivo eto de fa malolo ny olona ka na inona ny ataondreo na inona ny ataondreo raha vao mifanohatra amin'izay ny tranga misy ao valim-pifidianana misy eo de fa fahatatry ny olona fa nisy mikimaky to araka filazanao azy nisy alatra tao azo tsy ho zakany ny fitondrana HVM io mety ho valina ny zavatra zany everiny angamba fo vita mora zany ary everiny angamba fo vita amin'ny bomba lacrymogène ny monaty zany sy zavatra mety hitsango rehefa avy eo reo moa tsy mba mandray lesona amin'ny tantara zany mihitsy ka mijabajaba mitady anandrakandro na tena Kotondrazafa
ka tsara ny ampalalanao makandidanao ny mpifidy tataptanana Antananarivo eto an'izany rehetrarehetra miseho any ambany latabatra sy any ambadiky ny tambohan'izany mba ahafahan'ny tsirairay mandray ny andraikitra zay zany amin'iny fa saika nampikely fotsiny arô limersia ohatrany mety misavorivory ny sain'ny mpifidy kandida Lalatiana Rakotondrazafa hoe efa tena karazana faratapony amin'le fangalaram-bato mihitsy ity lisy mpifidianany ity azo antoka ve zany fa tsy ho very mihitsy le safidin'le olo-pirenena raha ifidy Andramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ao anatin'ilay fifidianana mihitsy ahoana ny anamafisanao le toromarika maro samihafa sy ny antoka zany hoe tsy andeha amin'izany io fifidianana io zao ndray ny tompony Mbentsora Nelson ary zay ny hitako hoe fahadisoany ny fitondram-panjakana ny vahoaka n'Antananarivo ny informé zany hoe mahalala maharaka ny vaovao zany eto Antananarivo satria betsaka ny haino manjery sy ny tambajotra fahana mahazo an'izany vaovao zany eto Antananarivo renivohitra mahalala ny ponina ny anatin'ny fokotany any hoe zao ny tendance hoe zao zany no ary ny olona any ange fampiresaka ange ny fokotany samy fokotany andao ifidy an'izy ifidy an'ny Lalatiny ohatran'izay zany amin'ny ankapobeny zay efa fantatry ny hoe teto aminay de efa maro ohatran'izao anatin'ny bureau de vote anankiray ange 800 1000 1300 zany ange no nombre d'électeurs nanisany mpifidy ao ary reo mifankafantatra daholo reo anatin'ny fokotany anankiray na ao anatin'ny bureau fandatsaham-bato reo de zay le nitenen'ny Roly Mercia teo hoe le tendance ange efa fantatre ka raha itsy-mbadika zany le vato de zay indrindra no anahirana ary reo no anentanako ny olona hoe tsy hoe manohana ny Lalatiana fotsiny be da be manko ny lalana rehetrarehetra iny satria mahalala ny Lalatiana zany mahalala sy maheno ny Lalatiana isan'andro zay ozy tsy mila manao fampelezakevitra fa efa fantatray ianao Lalatiana efa hainay ianao fa fantatra de ny melony safidinay sy ny sisa zay zany amin'ny ankapobeny ny tenin'ny olona fa za miteny azy hoe zao no ataotsika tsy maintsy mandeha mifidy fa aza mahazo antoka an'le hoe efa mandresy Lalatiana satria ifidy azy daholo ny ao anatin'ny fokotanina ny any anatin'ny sehatra rehetra any de hoe andao tsy ifidy fa Lalatiana efa mandresy zay zany tsy azo atao fa raha vao manao abstention ianao na tsy mandeha mifidy ianao de ararotina ao anatin'izay pitsopitsony samihafa ikasana angalaram-bato zay ny aloha zany ny tena tiako ifanetanana amintsika rehetra hoe tongava mifidy asehoy zay safidinao zay fa raha ny tokantrano fotsiny ianao manohana ny Lalatiana de efa miteny be da be manko ny olona miteny an'izany aza manao fampelezakevitra tsony fa ianao efa lany io ny isanjato sisa ka zay le isanjato sisa izay le ilaiko anao mpifidy mihitsy zay hoe andao isika handray anjara amin'le fifidianana andao isika andatsabato satria raha vao tsy mandatsabato de zay le niteneny Mbintsotso teo zay ka inona ary ny antoka ho an'ireo vahoaka ireo ny antoka ho antsika de ny fahabetsahan'ny olona mifidy zany hoe le taux de participation raha betsaka zany ny olona mifidy ary betsaka ny isambaton'ny Lalatiana sarotra ny mangalatra an'izay fa raha kely ny isambaton'ny Lalatiana mora ny mangalatra an'izay zay le ifanentanantsika hoe andao daholo ifidy ho an'ity tanànatsika ity anisan'ny ataontsika hoe adidinao raha teo amangandanao zay manentana ny fidy zay fa na ny ty radio Free FM ty de efa manao ary mbola itoy ianao azany fanentanana amin'ny fitarihana ny olona fanentanana ny olona andeha ifidy tsy vitany andeha ifidy any fa manao an'izay tokony atao rehetra manara-maso miaro ny safidy zay natao izay mandra-pahavita tanteraka ny fanosam-bato amin'ny fifidiana amin'ny faraka amin'ny 3 Jolay io ny tsikaritra sy ny hita Lalatiana Rakotondrazafy ny fomba anaovanao le fampelezakevitranao de akoatra n'le firesahana mivantana any amin'ny tokantrano fifampiresahana mivantana mpifidy any amin'ny tokantrano zany sy le firesahana mivantana amin'ny ponina amin'ny boriboritany anankiray avy amin'ny alalan'ny mitinina zany dia mizara ihany koa anao zany taratasy sady miresaka raha teo zay voarakotra anatin'izay ny vina programme anasa zany sy ny vinanao raha ohatra ka ianao no tonga hitantana ny tanàna Antananarivo amin'ity fandarana ty androany ty zany na de efa natao ary zay eny amin'ny faritra isa tokony sy amin'ny fiorana mivantana iny de heverina kosa fa ty ny fotoana mba hahafahanao tena miresaka tsara ny efa-baventy fotsiny ohatra na zay eritreretinao tokony resanao anatin'izay vina zay inona marina tokoa ny programme anasany Lalatiana Rakotondrazafy rehefa izy no tonga eo mitantana ny tanàna Antananarivo omena mihitsy ianao ny fotoana
mba afahanao mamelabelatra an'izay a mba hidirany tsara miaraka am'le taratasykely voarain'olona zarainao iny a hidirany olona any tsainy tsirairay hoe zao ke zany ny zavatra hitranga zao ny zavatra hitondrany lalatina Rakotondrazafy ny tanàna Antananarivo rehefa izy no tonga am'le toerana. Ya ny tena apetraka aloha ty ampiandohana Roly Mercian de ny hoe ny vina zany na ny vision otsika amin'ny teny vahiny eritreretana hoe tokony mba ohatran'izao zany tanàna na Antananarivo renivohitra izany rehefa ny tena no mitondra eo ao aoriana ny faraiky amin'ny 30 ny volana Jolay iny zany no iangatsika de ny ainga tamin'iny vina iny no nandrafetana an'le programme mizara 5 goavana tsara mipetraka mazava tsara izay programme izay fa ny ao am'le vina zany aloha zany hoe ohatrany fomba fijery ankapobeny zany de mametraka aloha zahako ary ny zavatra apetraka ty ampiandohana tsy hoe ty ampiandohana fa alohany amelabelarako an'izay programako izay de ny hoe ny zavatra hita tena leo an'le fanaovana politika teto hatramin'izay le vahoaka zany ary io moa le iamboko itenenako hoe tsika mba miezaka anao an'izany hoe fanovana ny klasy politika izany fanovana ny andeha ataontsika hoe sokajin'olona vaovao le tanora mitondra zany zay de ekipana tanora naniry ny anao zavatra tao anatiny io fitantanana ny tanàna io de miainga amin'izay hoa le vina izay napetraka ny voalohany indrindra aloha zany de hoe mba tanàna mafinaritra ny miaina zany azy eto amin'ity tanàna Antananarivo ty de apetratsika zany fa voalohany indrindra aloha voafatotra io vahoaka n'Antananarivo io ilay ben'ny tanàna izay apetrany io tsy maintsy zany atao réalité otsika tsy maintsy tanterahana ary iainana isan'andro le ataotsika hoe tamberina ndraikitra na ny redevabilité zay le nazavaiko tamin'ny praimona sy ny vahoaka n'Antananarivo izay niona tamiko rehetra tany hoe ahoana moa ny azahoana antoka lalatina zay foana manko ny ayahany olona rehefa tonga eo koa ianao de mba tsy ahoana ny antoka omenao fa rehefa tonga eo anao de tsy hanao ohatran'le teo aloha rehefa nisy nge mpanao gazety efa nisy nge olona ohatran'izao sy ny sisa nampanantena ohatranao zao fa rehefa tonga teo izy de nangina ny vava na stoerana izy zao any mahasamihafahako lalatina amin'ireny olona rehetra ireny voalohany aloha za mangataka toeran'olombo fidy aminareo zany hoe samy hafa mihitsy ny olombo teny sy ny olombo fidy zany nareo vahoaka zany na tonga teo amin'ny toeran'io 5 taona rahatato niady isan'andro tamin'ny asa fanaovana gazety ho anareo vahoaka de ao anatin'izay efa taona hitondrana avy eo anatin'ny mandahany be ny tanàna no sanatria mivava miteny hamadiako an'izay fatokisana napetraka reo amiko zay mbola tsy be ny tanàna ary afa mpanao gazety fotsiny iza moa tsy tonga teto amin'ity toerana ity nitaraina nosokafany lalatina varavarana iza moa tsy tonga teto amin'ity toerana ity tsy naka audience tsy naka rendez-vous fa tonga eo de maniry eona amin'ny lalatina nefa niraisy ny lalatina iza moa ny hoe firifiry amin'ireo vahoaka izay mieno atsika amin'izao reo no mba manana numéro téléphone-ndreo olona rehetrarehetra maniry latsaka hafa reo ohatrany ananandreo ny numéro an'ny téléphone ohatrany ahafahan'ireo miantso isan'andro anandro mivantana ato amin'ny onjam-peo ohatrany ahafahan'ireo manantona isan'andro anandro ety amin'ny onjam-peo zany hoe ny tiako apetraka ao anatin'izay de hoe tena voafatotra ireo olona ireo za tsy afaka miala mihitsy zay le tamberina ndraikitra tiako apetraka ao anatin'le vina zany na le ataontsika hoe vision zany ho an'izay tanàna n'Antananarivo zay ny voalohany de ny faharoa manarakaraka izany Roly Mercian zay tsy maintsy apetraka ihany koa de hoe oka mba ho averitsika amin'izay aloha le fanadiovana ny tanàna amin'ny ankapobeny madio amin'ny endriny rehetra zany hoe madio io arabatana zany hoe miala ny fako miala ny fofona maimbo manao fanamby satria efa mahita moa tsika mpiara-miasa eo amin'ny setratraisam-pirenena manao fanamby fa ao anatin'ny 2 volana farafatarany tsy maintsy madio afaka ny fofona maimbo afaka ny rano maloto miandrony afaka ny loto sy ny sisa voaroaka ny fako efa misy tetikasa mikasika an'izany rehefa hita ny mpiara-miasa amin'izany eo amin'ny setratraisam-pirenena fanambiko zay ao anatin'ny 2 volana vao hipetrahako eo amin'izay tanàna n'Antananarivo zay tsy maintsy vita izay fanadiovana izay fanadiovana hoy zany hoe misy asa maika zany tokony apetraka ho amin'izay tanàna izay
fa fantatra ihany koa fa makaleo any-poniny eto amin'ny tanàna Antananarivo de le gaboraraka be loatra le gaboraraka satria navelana anao zay tiany atao ny olona rehetrarehetra ho averintsika miaraka le hoe filaminana ho averintsika miaraka le hoe fitsipifehezana discipline mahay mifamey itsika io nareo mifehy za mifehy anareo isika samitsika ny anatin'ny fiarahamonina any mifampifehy zay no ananantsika tanàna mahateonina mahafinaritra ny monina ao anatiny ao anatin'ny fandaharana asa ny lalateny koa mbola fomba fijery ankapobeny daholo zay ro limercia ny hoe ny programma fanabeazana olo-pirenena vanina zany hoe civisme zany satria ny ray aman-dreny tsy fantatry ny zanaka ntsony hoe tokony ho ajaina satria zay le teneniko hoe lasa gaboraraka loatra ny fifanabeazana ao anatin'izay fomba fijery zay zany tsy maintsy apetraka sy adivana ihany koa ary io iarahako amin'ny lehibean'ny fokotany rehetra 2020 hoe ndao tsika anao an'izay campagne na fifanentanana sensibilisation zay amerenana an'izay fanabeazana olo-pirenena vanina na civisme izay amin'ny ankapobeny ny tanànana Antananarivo izay zany be ny tanànany ihany koa de tanànana Antananarivo miady amin'izany tsirariny zany zay efa nafatara ny olona rehetra hatramin'izay le tsirariny amin'ny endriny maro tsirariny tsindry azo lena satria ianona hono mahitahita ny anaty fiarahamonina any de tsy afaka miteny hono ny madinika sy ny sisa na hono hoe satria karana mahitahita hono mialatsiny amin'le fomba fitenenana satria hono teratany vahiny mahitahita de manjakazaka eo amin'le malagasy zany tsirariny amin'ny endriny samihafa izany tsy maintsy iadivatsika tsy maintsy apetratsika ihany koa zany hoe fitoviana amin'ny endriny samihafa zany de io le nazavaiko ombenombeny foana hoe ny olana teto ange de hoe neny ambany tanàna mialatsiny ataoko mivantana neny ambopo 17 hektara neny ambolokandrina sy neny akatso ny sisa hony be olona vany anindrana de misy apetraka zany fanavakavahana zany ary aza donona fa tsapane zany tamin'ny andro ny tantana ny Marc-Ravalomanana na tsy aro an'izany frustration zany ange ny olona vany anindrana tamin'ny andro ny tantana ny Marc-Ravalomanana ary zay ny tenenako hoe tandremo sao disafitra rehefa hitatsika Marc-Ravalomanana nitondra teo ary ny vadiny amin'izao fotoana izao zay tsy manana ninina oentina fa tsy hoe nianarany vadiny zay efa nampanjakazaka tamitsika n'izany resaka hoe fanavakavahana izany ka oka tsy ho diso safidy indray amin'izao fotoana izao lalatina rehefa tonga eo ary tsy hoe vao zao ny teneniko zany fefa nyteneniko foana zany vao naninao déclaration de candidature na fanambarana ilatsako fidiana de efa nametraka an'izany hoe amiko ary ngambo zany mba heveriko hoe tsara toerana ihany iresaka amin'izay de hoe tsy hoe satria anao avany faritra atsimo atsinanana avany andrefana avany Diego avany Toliara avany Mahajanga avany Tamatavy de matsiarotsiaro ianao somary voilikilika rehefa eto Antananarivo eto satria hony tanàna merina ny eto satria hony tanàna nandrina ny eto de matsiarotsiaro voilikilika ny tsy andrina na ny ngitavolo na ny bomanga ozy ny fiteny rosy aza zany rehetrarehetra zany no iadiva ny lalatina zany ny ampanatenaiko anareo hoe atao mitovy ny herintsika ho an'ny olona rehetra iadivatsika zany tsy fitoviana izany andeha hiaraka metraka le fitoviantsika hoe manomboka zao tsy mahatsiaro vahintsony zay ny teniko teny Ambohipo raha ohatra ka niona tamin'ny ponina teny Ambohipo satria azadonona fa nieny ange cosmopolita ozy ny fitentsika betsaka zany ny olona veny amin'ny faritra avy any amin'ny faritra mpianatra mandrato fianarana avy any amin'ny faritra miakatra eto amin'ny université an'Antananarivo de ozy mantsandry zareo hoe za koa nge nandalo tamin'ny toerana nilalovanareo io hoe azadonona fa za nge mpianatra teny amin'ny université nandano rondroteny rovotra vodipatalohateny nandritra ny 5 taona aiko loatra zany ny fijalin'le hoe avany amin'ny faritra ianao de tonga eto Antananarivo de mahatsiaro tena ho vahiny zany tsy maintsy edivana rehefa lalatina ny tonga eo zay le teneniko hoe zay fomba fijery amin'ny ankapobeny zay no iangatsika andrafetana ny programme tsy maintsy apetratsika zay fomba fijery ankapobeny zay rehefa lalatina ny be ny tanàna reto loha zany tsy maintsy iainana ao anatiny ty tanàna ity de miainga am'izay le programme izay efa napetraka hoe anisan'izany akisa anankitelo ozy tsika angamba amin'ny anankidimy ozy tsika angamba amin'ny teny vahiny any hoe zotra goavana be amin'ny teny vahiny teny lafiny maha olona aloha zay ny voalohany indrindra hamerenantsika izay asina maha olona izay le vondron'olona marefo zany ahafahantsika miteny mijery hoe makaiza moa reo tena vondron'olona marefo reo inona moa ny tokony andraikitry ny commune amin'izany vondron'olona marefo zany zay zany tsy maintsy iandraiketany be ny tanàna ao anatin'ny lafiny maha olona fa azadononany hoe notion na redevabilité na le teneniko hoe tamberina andraikitra izay nambarako teo aloha le tamberina andraikitra zay de efa misy mihitsy planina mazava tsy hoe zavatra miforoporonina fa mametraka zany tsika sehatra afahan'ny
mponina eto Antananarivo amin'ny ankapobeny mifanakalo hevitra amin'ny ben'ny tanàna de miorganiser mikarakara mihitsy nisika zany ataotsika hoe espace de dialogue permanent zay apetraka eo anivon'ny commune zay miaingany amin'ny fokotany de hoentin'ny fokotany zany le ayahan'ny fokotany etaetany ny alahelony sy ny sisa de manao fivoriam-be-pokotany ny fokotany de manendry hoe reto olona roa na telo reto de misolo tena ny fokotany mandeha miakatra any amin'ny commune de misy an'izay mifiona ny commune zany hoe fiaonan'ireo solotena ireo amin'ny ben'ny tanàna de miteny any alahelony eo izy de zao io hoe tsy hoe tenenina fotsiny alahelony fa rehefa teneniny alahelony de fa misy ekipany eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo zany mandray antsoratra hoe reto daholo ny ayahany de jerevana amin'izay hoe ahoana ny afahana mamahany ty olana ity mandeha isam-bolana io fiaonan'io tonga ny volana manaraka na ny fotoana manaraka ivoriana de manontany amin'izay indray le solotena hoe nataonareo ahoana le zavatra nitarainanay taminareo tamin'ray volana mba efa voavavy sa tsy zay le teneniko hoe espace de dialogue permanent zay le tamberina ndraikitra zay adidiko zany no tsy maintsy mahafantatra hoe inona ny entaentan'le vahoaka de adidiko mitady vahaolana mihitsy hoe androany le olona mitaraina de afa-keritaona mbola hitaraina ihany le olona fa isam-bolana zany de mandeha zay fifanakaloza-kevitra izay raha tsy voava tamin'ity izy anontaniana hoe fa maninona ny tompona ndraikitra mifandraika amin'izany tsy voava io olana io inona ny problema ahoana ny afahana mamaha azy vahana ny olan'le olona zay ihany no afahantsika mametraka fiarahamonina mirindra eto amin'ity tanàna n'Antananarivo reny efa vita dinika zany Roly Mercia fa tsy hoe zavatra ny foroporona raha teo ary hitanao anatin'ity programma ity moa zany de za ihany koa tia metraka ho an'ny ary zay ataoko fanamby ho an'ny mponina Antananarivo amin'ny ankapobeny tsy voatery manko hoe afaka miresaka mivantana amin'ny lalatiana daholo ny olona rehetrarehetra eto amin'ity tanàna ity satria ngeza loatra le tanàna fa mampanantena zany anao valandresaka ho ampanao gazety périodique zany hoe efa voafatra hoe isaky ny zao ny fanaovana valandresaka ho an'ny mpanao gazety de ao zany no mitondra tatitra amin'izay hoe mikasika an'ity zavatra ity de ohatra zao ny namahana azy mikasika an'ity ny adidiko zany satria zako ao anatin'iny programme iny de miteny hoe tsy maintsy zany ary tiako ho fantatry ny public ho fantatry ny rehetra zay programmako zay rehefa aveo hoe bon anomboka ary zany nitetika asantsika mikasika ny parkina étage oviana na nomboka tetikasa io fahafirina ny faharetany appel d'offre na ny tolobida mikasika an'io hatramin'ny oviana ny faharetan'ny asa oviana ny tokony isiny réception provisoire osytsika amin'ny asa sy ny sisa iza nahazo ny marché na ny tsenan'asa nandeha mangarahara ve petraka zay rehetrarehetra ka miteny zany ohatra hoe parkina miisa 10 enina eto Antananarivo misy rindrina ao anatin'izao vanim-potoana zao ny vita de anjaranao ponina amin'izay ny matadidy hoe zao taona no meny lalatina mikasika an'iny de avy zay zany le adidiko manao tatitra de manière périodique amin'ny olona hoe eto amin'ity dingan'ity tsika zao mikasika ny anina raha sanatria taraiky ny asa no ny antony ohatran'izao de tsy maintsy lazaiko anareo inona ny antony indraindray mety ho isakana avy any amin'ny fitondram-panjakana satria io moa le tenenina foana hoe raha vao tsy satria lalatina nanohitra n'ity fitondram-panjakana ity ary manohitra n'ity fitondram-panjakana ity satria tsy mety le fomba ataony de ao anatin'izay amin'izay zany de tsy maintsy ho teneniko mazava amin'ny vahoaka amin'ny anarany mangaraharaha hoe nikasanao an'ity ary ry mponina Antananarivo no zao antony zao anefa ary satria fantatsika fa raha vao mihoatra 1000 mètres carrés ny projet anankiray na bâtiment eto amin'ity tanàna Antananarivo ity de tsy maintsy mahazo alalana avy any amin'ny ministère-mpanjakana ministère d'État io zany raha nao parkina étage zany tsika mazava tsy maintsy hihoatra ny 1000 mètres carrés zany de tsy maintsy akalalana any amin'ny ministère d'État zany tsika de efa teneniko meloha fa tsy maintsy ataoko tatitra amin'ny vahoaka raha sanatria ka misy ny sakatsakana tsy ahafahako manatanteraka an'izany satria zako voafatotra ireo vahoaka ireo ny patron-ako zay amin'ny ankapobeny zany eo zay lafiny andeha ataontsika hoe les notions de redevabilité zany ao anatiny zay hoe lafiny maha-olona volet humain zay ary ao ihany koa Roly Mercia le teneniko teo hoe ny famerenana zany ny fandripahalemana amin'ny ankapobeny eto Andrenivohitra zany manko mbola maha-olona anao mihitsy manko ny voadona rehefa noho ny tsy visiny zay fandripahalemana izay ary ho an'ny tanàna n'Antananarivo manokana ho an'ny mpiara-miasa ao amin'ny tanàna n'Antananarivo efa nahitana mpiara-miasa ihany koa zany na partenaire de nametrahana logement sociaux zany mba mendrika an'izany mponina Antananarivo renivohitra izany zay no lafiny voalohany zany volet humain eo amin'ilay fanadiovana zay ny lafiny faharoa na assainissement osika sy ny nettoyage de la ville zany zay ny axe faharoa goavana amin'ny programme lalatsina de apetraka hoe efa nahitantsika mpiara-miasa ihany koa amin'ny sedra raisam-pirenena ny fanodinana ny fako
traitement des ordures zany satria le fakotsika am'izao fotoana zao mankorofina de atangorona fotsiny amin'ny toerana anankiray de mijanona eo fa io nefany azahoana angovogoavana be anaovana nyreny hoe énergie photovoltaïque ozany filazantsika anazy mialatsiny fotrany miteny teknika kely efa misy orinasa zany na mpiara-miasa zany vahiny spécialisé manao an'io traitement des ordures mihitsy any amin'ny firenena européenne aty amin'ny nosy akaikitsika la Réunion Maurice sy ny sisa de zay no apetratsika eto amin'ity tanàna na Antananarivo ity io le fanambina apetraka hoe misy tetiandro mazava tsara zany am'le asa maika tsy maintsy hodiovina ao anatin'izay ny adiniko kely teo fotsiny ao anatin'izay hoe mialakosiny am'le hoe volet humain manko de aza donona fa nyresaka rano fisotro madio tena ao anatiny mahaolona le asina mahaolona mihitsy mba hitatsika efa ny filaharany eny am'ireny pompe-ndrano reny am 10 reny ianao milatra de am 7 reny ianao va mahazo rano eraky ny bidon mavomavo reny satria misy ora ohatran'izao koa mifisokafany mipompe iny de misy vola aloha ohatran'izao de farany mpianatra tsy mahavita mandeha mianatra intsony fa sahirana milahatra tena haiko loatra ny problème ny olona am'izay rano fisotro madio zay tsy vitany hoe zany hoe isika ametraka rano fisotro madio fotsiny fa le fitantanana le gestion an'iny rano fisotro madio iny mba tsy andanina fotoana betsaka misy fomba azo atao am'izany rehefa voadiniky ny technicien ny ingénieur zany izay miara-miasa amitsika eo anivon'ny commune izay resaka rano fisotro madio zay ny resaka hoe assainissement moa zay tamin'ny ankabeny zay fa napetrako teo zay ao anatin'ny roa volana aloha tsy maintsy madio le tanàna zany miala maloto voaroka ny fako sy ny sisa fa aorinan'izay zany tsika mandeha somary ohatrany hoe antonezaka zany na moyen terme le assainissement amin'ny ankabeny misy betsaka manko zay assainissement zay ny resaka hoe ny parking ny eny andalana sy ny sisa tafiditra ao anatin'le andiany faefatra zany na ny axe faefatra zany ao anatin'izay programme zay de ny gestion de l'espace mialohan'izay ny axe fahatelo mobilité et accessibilité dans la ville na titsika na tsy titsika ro limercia efa maro loatra ny fiara eto Antananarivo renivohitra efa tsy ombany fiara intsony zany ny lalana tsy maintsy zany mamorona lalana io ndray de noraisina tamin'ny stratégie io manko le hoe grand tanàn manko mbola mivelatra be zany hoe io zany amiko zany za zany te ametraka ohatran'izao ny fomba fijeriko na tina na tsina tsy afaka hisaraka am'le grand tanàn ianao fa tsy maintsy kosa ataonao lara-pamena ny eto Antananarivo renivohitra aloha de manao ohatra ny any Maurice ohatra na ny any La Réunion satria tery le tanàna de rehefa feno zany ny ety ambany de tsy maintsy ianao maka am'izay an'le espace aérien zany ny filazantsika azy zany hoe tsy maintsy misontrotra zany de any ianao ny mamorona lalana le reny le hoe lalana miantona na route spaghetti ao anatin'ny programme tanteraka zany Roli Mercia de ao anatin'izay ihany koa ty tena programme nay goavana be efa tsy afaka hitena iambo hoe efa hita zato isan-jato fa efa identifier zany partenaire potentiel zany roa na telo de mbola tsika moa no misafidy zay mahasoa atsika zany ao anatin'ny commune mikasika ny hoe iny lalana iny canal andren-tany iny ho asitsika bus goavana be izy iny ao anatin'le bus zany mandeha le canal andre-tany le rano zany fa eo amboniny canal andre-tany azo asina axe routier azo asina lalana iny misy efa navita étude an'izany ro limersa fa tsy hoe zavatra ny foroniko zany de eo ambonin'iny bus iny afaka asina lalana zany mamakivaky ny tanàna mampiena ny embouteillage izay zany hoe le désengorgement de la ville zany fa nesoratsika ny fitohana ny fifamovozana efa tena voadiniky lalatina mihitsy fa tsy zavatra hoe nataotao foana tsy lalatina rery fa misy ekipa maro ary zahay mba naka ingénieur mpiara-miasa ihany koa ohatrany hoe réunionnais zao na mauriciana ihany koa zay efa nidinika ny tena tam'izany efa tamin'ny tena mbola nianatra tany de efa nandinika hoe inona ny mba mety azo atao ho an'ity tanàna na Antananarivo renivohitra ity fa tonga moa zao ny fotoana zay nafahako milaza ihany koa roly hoe tsy kisendrasendra le hoe nikarana teo amin'ny tanàna na Antananarivo hoe tsy hoe accident zany hoe tamtampoka hoe de taitaitra eo ohatrany sasany hoe bon ilatsaky sika indraindray anao te latsaka président de la république afaka roa taona n'indray anao te latsaka be ny tanàna milatsaka be ny tanàna rehefa tsy ny zanakao de ny dadanao de ny havanao sy ny sisa tsika tsy manao ohatran'izay fa tsika efa tany am 2010 nanomboka nianatra tany ivelany efa nandinika foana hoe ahoana no ahafahana mamboatra nyty tanàna tsika ity zay le nyteneny koa zavatra efa voadiniky zany salalatina tsy ampanantena zavatra tsy taterako satria tsy tiako le manao fampanantenana pokaty amin'ny vahoaka za tsy ampanantena zavatra hoe andehanao an'izao zavatra
takavana be zao tsika nefa ny fantatsika fa tsy ho tanterakintsika le izy manjary lasa mandainga am'le vahoaka tsy de tiako loatra de ny faefatra zany melohan'ny farany ndreo le merci l'intellectuel et gestion de l'espace ao anisan'ny programmatsika ny hoe fanaovana parking étage zany misy terrain ny commune efa fantatra zany efa nidentifienay efa nydinianay azo tsara metrahana parking satria am'le toerana be fifamoivozan'ny fiara zany de be fiara miantsona ihany koa de reny toerana ireny azonao ananganana parking ny parking ny olana antsika hatramin'izay de le niteneniko teo foana hoe satria ny ambany ihany ny azotsika ampiasaina fa manomboka zao zany tsika efa tsy maintsy mionvahirany le espace aérien mampiakatra an'le sehatra zany atya ohatrany any amin'ny tanàna New York ne kely koa ny tanàna satria tena mivelatra be ry zareo antapitrisany maro izy de ny any New York ny stratégie nataony manao parking étage izy ohatra ny atsy la réunion any koa de misy parking étage de miakatra amin'ny any ambony any zany ny fiaranao fa misy lalana tsara hoe ahoana ny voan'ny fiaranao fa tsy hoe sarotra ny anao manœuvre na tsy tafavoakana efa voadinika zany mikasika an'izay zany hoe mila toerana zay ary efa identifier le terrain zany izay iara en commune ny zavatra io fa io le teneniko foana tsy maintsy raha miasa amin'ny ministère zao zany obligatoirement tsy maintsy de io le antenaiko hoe tsy maintsy lazaiko anareo vaoaka foana sanatrika misy ny sakatsakana mikasika an'izany zay veliko fa tsy tokony izy satria ho an'ny tombotsoan'ny rehetra nanaovana an'izany de tsy maintsy mampafantatra anareo ary ao anatin'izay gestion de l'espace moa de anisan'ny goavana be ny tsena misy riana ihany koa ho an'ny amatsika ny olona mivarotra amoron-dalana ny mivarotra amoron-dalana na tiatsika na tsy tiatsika de tsy maintsy asiana fanadiovana fa za kosa nefa mampanantena antsika rehetra mpivarotra amoron-dalana tsy sanatria mivava mitena anaovana didy jadona tahaka an'ireny teo aloha reny miala daholo fotsiny fa tsy maintsy tadiavina aloha ny vahaolana mitady aloha ianao mesure d'accompagnement zay ianao vao mieritreritra hoe ahoana ny analana an'ireo olona ireo fa ny fomba fanalana zany hoe mino fanareo mpivarotra amoron-dalana raha tsy andahany zany fantany ane hoe mba andalana izy fa tsy fidiny azy kosa le mivarotra eny satria tsy mahita ienana ary tsy mahita ivelomana ary izy ko fa ny dikan'izay tsy maintsy anjaranao commune mamorona toerana ho azy reny de mametraka am'izay zany tsika programme mazava hoe ao anatin'ny vanim-potoana mamboatritsika an'le toerana vitsy zay toerana izay de identifientsika zany le hoe izy daholo le tena mpivarotra amoron-dalana misy koa ne tsy mpivarotra amoron-dalana fa misy manana tseneto izy de mivoaka eo avelany ihany koa satria tsy mandalo loatra ny anatiny hony misy ihany koa nefany te hiala fotsiny am'le hoe mandoa patente mandoa etra sy ny sisa zany hoe tsy maintsy revantsika zany hoe iza le tena sahirana marefy tena le mivarotra amoron-dalana mihitsy fa iza kosa le manao fanahinina fotsiny mivarotra eny amoron-dalana ary tsy revantsika hatrany amin'ny hoe aiza ny sorsa ny entany reny olo reny ahoana ny ahafahana mametraka fiaraha-miasa zany na négociation tsy sanatria atao anatina didy jadona na hoe didiko fe lehibe fotsiny tsy maintsy ohatran'izao fa teny famperana le izy le teny famperana de hoe tsika te hanatsara ny tanàna tsika mba mametraka an'izany fivoarana moderne izany hoe marché à étage na tsena misy rihana tsika ihany koa zany mino fa reo mpivarotra amoron-dalan'ireo mba te hanana tsena misy ihany koa ny izy zany tsy afa manoatra izy de reny rehetrarehetra reny jerevantsika de tsy maintsy ataotsika izay amerenana n'izany amin'ny loniny farany moa reo limercia de ny lafiny satria ty be mpanotany mihitsy ny ty ary tsy any amin'ny tsinaposy koa za any anatin'ny fokotany any de betsaka ny olana indrindra ho an'ny tanora io zany ny sehatra farany moa zany de le hoe domaine socio-économique et social zany fa le socio-économique moa somary technique zany le tsika metraka ny moa société d'économie mixte zany zay idirany commune Antananarivo renivohitra amin'ny ampahany zany ahafahana manao asa zany ohatrany hoe endrika 3P zany le izy fa atao forme na société zany société anonyme société d'économie mixte moa tena filaza azy fa tsy hitako zay fomba andikanana azy amin'ny teny malagasy loatra ao anatin'ny tanjotsika ao anatin'ny commune ny hoe ampiakatra ny recette fiscale zany na ny vola miditra amin'ny commune ahafahan'ny commune manamboatra asa maro samihafa raha io budget io fotsiny diniany to ambany masoko eto moa ny budget holy merci raha io budget any commune fotsiny diniany de vitatsika mihitsy miaménager an'io budget maro be zany vola verivery fotsiny eo anatin'ny commune io vokatry ny fitantanana tsy mahomby vokatry ny kolokolo sy ny sisa fa raha io zany ny vitatsika ny hoe mampiasa mampiodina an'le budget any commune araka ny tokony ho izy betsaka ny zava-bita ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny ankapobeny eny amin'ny 34 milliards d'ariary ihany ny budget fa io raha tafiditra daholo raha vita daholo zany hoe tia ny prévision en recette tia ny prévision en dépense raha tafiditra daholo le vola miditra de azonao ampiasaina am'le dépense
tena betsaka ny zava-bita eto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Ilazako zany hoe any amina resaka fahaiza mitantana ara-bola ihany koa tena zava-dehibe eo anivon'ny commune. De zay le niteneniko teo anatin'ny dingana ina moa aksa farany ao anatin'le tetika asantsika de ny famoronana zany sehatra fialamboly ho an'ny tanora na fanaovam-baolina io na toerana tena fialamboly sehatra maitso kianja maitso ohatra ny tany aloha tany nge efa nisy ihany fa bon rava izy de azo averina ary za manokana ty mba fampanantenako satria tena tanora fantatro fa ny tanora io tena mila fialamboly ary tena mila miaina ao anatin'le kolontsaina de am'izao tsika miteny zao satria tsy misy sehatra loatra iainan'le tanora n'le kolontsaina de ny anarabe eny izy eo indraindray zao eo am'le devant ny FM eo amin'ny CCAC taloha eo ny tanora ny manao roller manao andreny skateboard reny haiko zany satria tena tanora mahafantatra an'izany teo amin'ny hôtel de ville io de eo parvis ny hôtel de ville io programme antsika amin'ny fotoana tahaka an'izao de mahazo manao roller eo mpanao roller mahazo manao skateboard eo mpanao skateboard mahazo manao démonstration ana inona moa filaza ty hip hop ohatra le ataontsika hoe dia ny lalany reny na ambany gorodona sy ny sisy reny amin'ny tanora zany nge mampivelatra ny tanora rehefa menao sehatra tahak'izay izy tsy voatarika any amin'ny zava-mahadomely tsy voatarika any amin'ny toka tsy voatarika any amin'ny rongony sy ny sisa zany tsy maintsy adidiny commune zany hoe ny mahaolona zany ny lafiny sosialy zany tsy maintsy ihany koa jerevana ary ao anatin'izay ny fametrahana fiara-miasa farany ho an'ny miaraka amin'ny sehatra tsy miankina anaovantsika RDG zany toeram-pilalaovana zany ho an'ny ankizy kely ny antsika zao de Ambojatovo Rery any mba misy de ao daholo de ao ny ankizy kely fa maninona moa tsy misy afaka metraka sehatra hafa ohatra zany tsika ny anatin'ny boribory tany any afaka manao an'izany ary misy terrain vague afaka manao an'izany iarahana miasa amin'ny sehatra tsy miankina izay de ny farany moa ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena efa le niteneniko teo hoe any anatin'ny arrondissement ihany koa tsy maintsy ametrahanao stade zany na kianja zany amboarinao le efa misy zany satria ny tena marina de tsy voajary zany tsy aménager ary ohatrany hoe natao ankilabao le terrain mba misy na basket na foot any anatin'ny tanàna any ohatrany teo amin'ny terrain de basket androa malo zao nanaovana fampielezan-kely de ratsy tokoa ny zany terrain de basket zany fa de anarany sisy reny zany mila amboariny reny mila vozany reny mila tsarainy reny ho an'ny mpiaramonina zany amin'ny ankapeny zay raha fiteniko fa somary lava reo limersa fa de lakotsiny ka manaveriko fa mba nazavazava zay mammo grande ligne fa zay projet rehetrarehetra zay fa vita budgétisation daholo ho anay atao anatin'ny équipe ny freedom mba tsy hoe tenitenena pona zany hoe kobaka ambava fotsiny zany na ambara ohatran'izao zany fa efa vita budget zany ary mba hiambona ihany koa hoe mba niaraka tamin'izany hery zorazafy maleo zany ny teny tamin'ny fotoan'andro ny ary izy tao anatin'ny filatsahany hofidiana de nametraka projet de société foana izy sy programme de gouvernement de niainga tamin'izay zany mba nijerena sy nandrafetana ihany koa ny programme atsika zany hoe mba efa voasedry efa nianatra an'izay nandritra ny vanim-potoana lava voanasany nilingilingy sika ao anaty farangisosina miazakazaka eo amin'izay sehatra zay sorana PDB anao tia metraka fantaniana iny laladinyarakodina zavy satria tsika matetika rehefa fifidianana tahaka an'izao de manao fanamariana ihany hoe mipopoka le programme tsara ny programme fa manahoana le fomba natanterahana azy efa nanatsiditra eo ihany ny resaka hoe partenaire sy ny sisa fa tiako tsindrina tsara ho fantatry ny olona hoe ahoana ny fomba natanterahana zany fandarana sagoavany zany izy efa nambarako teo hoe efa identifié daholo efa budgétisé aloha voalohany indrindra de amin'ny budget vita io zany ny étudiena zany nandiniana le budget any commune amin'izay de hoe inona ny azontsika atao amin'le fonds propre ny commune le volan'ny commune efa ao zany de inona ny tsy maintsy hidedavatsika mpiara-miasa de le tsy maintsy hidedavana mpiara-miasa amin'izay nandeha zay moa mba tombony ho an'ny tena mba nianatra tany ivelany mba nahita zany ohatrany hoe tsika zao amin'ny conseil général la réunion de manana mpiara-miasa ao tsika izay efa nyteny mihitsy hoe zay vonona lalatsina misy namana satria misy namana mba ny fanerasera atao anatin'izany conseil général la réunion zany ahoana ny inona ny azo tsy fampijerevana de jerevana izay tetikasa izay de hoe inona ny mba azony ty association ty raisina tanany inona mba azony
sehatra iresa-pirenena tabeany iny sehatra iresa-pirenena na ny association ana maire na ny association ana commune ny ivelany any na ny resaka jumelage na commune fotsiny ahafahana manatanteraka n'izany projet zany hoe zavatra efa étudier zany ary lalatsina de mampanantena raha ny tena marina moara de fa tery le fotoana zany fa tokony tao anatiny zao fa amin'ny fotoana ny asana izao zany no talohany tao anatin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao zany no nafarana taty ireo vahiny zay vona hiara hiasa amintsika zany fa tery moa le fotoana de tsy hotratratsika zany fa raha vao tonga eo tsika de raha vita zany zay ny fifidianana izay ka tonga eo amin'ny tanàna isika de ho avy reo teratany vahiny reo tsy sanatria akory andeha anjanaka anao fa tena hoe le partenaire am'izay zany hoe inona no mahasoa an'ity tanàna ity zay zany satria na tiatsika na tsy tiatsika nge tsy afaka miolon'olona irery fa tsy maintsy mbola miankina amin'ny any ivelany fa lalatiana kosa mampanantena hoe tsy endrika fanjanahana vaovao no entin'ny lalatiana sanatria na ihany koa hoe andeha ho voafatotra satria misy am'ireo candidat namandreo tena hoe voafatotry ny vahiny voafatotry ny teratany sinoa voafatotry ny zao lalatiana tsy manao an'izay ary lalatiana efa nampanantena teniny tany anatin'ny fampielezan-kevitra rehetra tany zay teniko zay hoe tsy tiako tsono ary tsy mety intsony fa tsy maintsy divatsika hoe ny vahiny ny manjakazaka amin'ny tany malagasy de satria hoe ny vahiny ny manambola fa rehefa mametraka partenariat de le atao amin'ny teny vahiny hoe win-win zany hoe sady tombony ho anazy no tombony ho atsika ihany koa tsy sahina zany raha ny resaka satria zay le mba tiako apetraka reo lumière zay ny tombony olona mba nianatra sy ny olona tsy nianatra tonga eo amin'izay tanàna izay ny olona nianatra zany mialatsiny fa ny tena mba nianatra n'izany gestion de projet zany ihany tamin'ny nanao MBA mba malala zany hoe ahoana ny fomba fanatanterana an'ity projet ty fa tsy lingilingy teny ataoko teny efa tsy misy ny vola ampelantanana na ariary azy zay le mba tombony tena nianatra de efa mba voadinika zany mikasika an'izany amin'ny akapobeany efa nanomboka nidritra amin'ny alaliny any ny na ny vina io na ny fandarana asa natratrarana an'le vina fa inona maromarina satria raha pitsona manomboka iverina indray eo na mivantana amin'ireo tokantrano eo na mivantana amin'ny alalan'ny médecine amin'ireo vahoaka de inona maromarina fa ny fahenon'izy ireo androany an'izay rehetra zay de afahan'izy ireo zany rehefa meona mivantana aminao mifampiresaka mivantana aminao manontany ny antsibiriany am'izay mbola mety tokony hoe ilandro fanazavana ary koa hitondranao ao koa fanazavana hafa amin'ny antsibiri amin'ny bebe koa indrindrindrindra mifandraika am'izay hoe manokana spécificité an'le boriboritany tsy dianao eo na mino maromarina koa tsika fa mbola isy fotoana ihany agnambany mety ho anananao maravatapitry nyity fampilezan-kevitry ty ivererany eto indray ataotsika hoe mandravina sy mampatsiahany zavatra farany tokony ho fantatra mifandraika am'izay fieritreretana hitanàna na nytanàna Antananarivo zay sika mbola nytany kely ihany ilalatina araka tondra zafy mety tsy de akasitrahanao loatra ty fantany ty fa apetraka ihany hoe mba manahoana ny fahitan'ny lalatina araka tondra zafy ny adversaire-anao na ny mpifaninana aminao ao anatin'izao fifidianana be ny tanàna zao misotra betsaka mbinjoana inson am'le fanontaniana tsy hoe mahasositra ana le fanontaniana korina hoe tsy de ankasitrahako loatra fa za zany ny tia metraka fomba fijery tahaka an'izao hoe mangataka amin'ny ankapeny moa zany ao anatin'le lalao mandeha zany de hoe lalatiana Rakotondrazafy sy Ramatoa Laura Valomanana ny tena adversaire manao duel ozy ny fomba fiteny azy amin'ny teny vahiny ao anatin'le izy tena tsara de tsara zay ary zako tena mametraka mihitsy hoe ary antefako amin'ny Ramatoa Laura Valomanana ty resaka zay ataoko ity fa ilako tsiny tena ataoko mivantana mihitsy Ramatoa Laura Valomanana za de mangataka satria everiko fa tsy tokony varotra omby ao anaty ambeaty ny vahoaka n'Antananarivo everiko fa tsy tokony fidy anjamba ny vahoaka n'Antananarivo everiko fa efa fotoana zao ialana amina hoe resaka fanatisma fotsiny na resaka fitiavana be fahatany fa tokony efa mba afaka misokatra maso le ponina Antananarivo de everiko fa adiditsika senao ianao Ramatoa Laura Valomanana sy Zalalantina Rakotondrazafy adiditsika ny mampisokatra ny maso ny mpifidy de mba ahafahany mpifidy mifidy araka ny tokony izy mangataka aminao Ramatoa Laura Valomanana ady hevitra mangataka débat mivantana zany amin'ny Ramatoa Laura Valomanana mba zay sy izy no andeha fanazava ny programanay ohatra n'izao ny mapety ohatra zao tsy mapety mba inona ny mba everiko fa zon'ny mpifidy ny mahafantatra inona ny ao anatin'ny lohany le olona fidiny zay zany mba angatahako tena mba antefako ataoko antso official mihitsy zay appel solennel mihitsy
Ramatola Laura Valmana, avec tout le respect que je vous dois, miaraka amin'ny fanajana rehetra izay atolotra anao amin'ny mahazoky anao mangataka tompoko mba hiadevitra aminao, mba hiadevitra face à face, mba hiadevitra mivantana isika hozony le vahoaka ahafahany le vahoaka mandanjalanja amin'ny fomba mangarahara hoe manahoana tokoa, inona no entiny zany Laura Valmana zany amin'ny tanàna, inona no entiny zany Lalatiana Rakotondrazafy tany amin'ny tanàna. Mialatsiny tsy hoe manambany adversaire hafa fa ny mpanao gazety sy ny tendance moa no mametraka an'izay hoe de duel ny Lalatiana Rakotondrazafy sy Laura Valmana io zany ka ok ary aleo tsy ofitahana le vahoaka, aleo tsy fitapitahana amin'ny alalana hoe ty fotsiny neny de satria neny vadiny dada de andao hifidy, tena mba mangataka za mino Ramatola Laura Valmana fa ianao moa niofana 5-20 andro tany andafy tany, fiofanana avolenta zany na formation de haut niveau mba manana zavatra avoaka zany ianao an'ny mpifidy, mangataka tompoko andao tsika senao mba hanao débat d'idées, débat sur le programme, débat sur la vision de Tana, ary débat hoe inona mba tiany zany olona zany entina rehefa tonga eo amin'izay tanàna izay. Zay any angamba nao valiko an'izay mby nitsoahana efson. Misy sehatra anaovana an'izay le amin'ny rahampitso izay amin'ny sehatra anaovana an'izay rahampitso eo amin'ny Carleton zany karakarain'ny FES izay mba antenaiko mihitsy mba ho tonga ao Ramatola Laura Valmana zany fa tsy nisolo tenany ary mba manantena mihitsy zany hoe mba tena hisy débat d'idées le izy hoe manahoana ny budget an'ny commune, manahoana ny gestion an'ny piasy, manahoana zany resaka infrastructure manahoana zany resaka grand tana zany, manahoana zany resaka passation de marché zany eo anivon'ny commune, manahoana retsoretolo ny recette ny commune amin'ny ankapobeny, ahoana reny afahana mikitika an'ity zany tokony mba hiadikevitra zany rehetrarehetra izany. Ray zay de manantena ihany koa hoe mba hisy débat zany satria amin'ny 7-20 volana jolay ihany koa ny eo anivon'ny TV Plus mikarakara débat mba manantena hoe ho hitan'ny vahoaka zany zay. Za Lalatiana de mametraka fa handray anjara amin'ny débat rehetra izay misy ao anatin'ity ady amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ity satria za sady tsy manana fenina no resy lahatra hoe mafiorina bien ficelé na voafatotra sy voasedra tsara izay programme tiako apetraka izay. De ny eo anivon'ny Cool TV ihany koa mieritreritra ikarakara débat de manantena ny tena zany hoe mba ho afaka iona sy fandinika amin'ireo candidat reo mikasika an'izany programme samihafa izany. Izy ty moa tsy misy fiodinana faharoa de noho zany amin'izao izy zao fampielezan-kevitra amin'ny endran'izao io arakaraka an'io tendance navoakan'ny mpanao gazety sy ny olona rehetra koa zany no mampitombona ny antso nataonao iny hoe mba manokana mihitsy koa akoatran'izay fa programme isa tokony ady hevitra débat nresahanao teo zay hoe ary misy aty misy amin'ny datorra zao de tena heverina mihitsy zany ohatran'ireny tamin'ny fotoan'andro hoe Obama Bush, tamin'ny fotoan'andro Didier Ratsiraka sy Safi Albert nanao débat reny tamin'ny voangina kely teo raha Hery Rajaonarimampianatra sy Jean-Louis Bonson nanao débat reny débat d'idées reny sy ny amin'ny vision sy ny amin'ny programme anazy nona maromarina zany fa lizy moa zany mila manaiky ny andaniny sy ny akilany andray anjara antso ampanajana nataonao nona maromarina fa tonga any amin'ny Ramatola Laura Valmana zay antso zay ny amin'izay tokony zo zany omena ny mpifidy eto Antananarivo eto voaka Antananarivo eto mba lalany amin'izay resaka tendance zay ny hevitra anareo roavavy mianaka amin'ny fitantanana tanàna Antananarivo ity. Asa raha mbola misy teny farany ho ataonao alohany amaranantsika zao resadresaka eto ataontsika zao. Ya inona moa ny teny farany le merci misaotra aloha nampetrahany marina fa tompotrano ny tena fa candidat zany efa tsy mitazona an'izay toerana mba mpanao gazety zay intsony aloha fa efa tena eo amin'ny toerana ma candidat de isorako ny fampetranoana isorako ihany koa ny everiko angambany hoe rary loatra raha mba teto amin'ity onjam-peo ity ny mena sehatra voalohany tamin'izay hoe intervention médiatique na fidirana ny sehatra amin'ny anao manjery nataony tena izay na izany aza nefa tsy hoe eto ihany no andeha amelabelarako sy amolavolako an'izay amelabelarako sy anazavako hevitra mikasika an'izay programmako zay fa mandeha amin'ny fandarana samihafa zany ny tenako zay ny ray faharoa manarakaraka izay dia mampanantena anareo zany hoe mandrapatapitry ny fampelezan-kevitra dia hoeninareo zay programme izay mba tsy fidy anjampany raha ny resaka hoe endrika ivelany angamba everiko fa tsy misy ninina porofony Lalatiana intsony fa ny resaka votoatiny ihany koa de sady mba manantsika zany eo amin'ny forme manantsika eo amin'ny fond fa tsy hoe nijanona teo amin'ny forme fotsiny de lasa ny tamtam de lasa ny sonomobile sy ny fampisehoana sy ny sisa de mijanona io fa
tena mba misy votoatiny ihany koa izay filatsahany lalatina izay na le candidature izay zany zay no apetraka faharoa de ny fahatelo izay ifanentanantsika foana de ny hoe misy anita moa nanaiky ho an'Antananarivo renivohitra ho aparitaka ihany any anatin'ny fokontany zany ilay lisy-pifidianana andehana tompoko jereo araha-maso izay lisy-pifidianana izay ny anaranao de nyzao indrindra aza manary zo misy manko hoe le karaha-pifidianana vaovao zany ho an'le voasoratra vaovao tao anaty lisitra mbola tsy azo hatramin'izao de zay tsy fidy fa raha vao anatin'ny lisy-pifidianana ny anaranao tompoko mandehana mifidy miaraka amin'ny karapanondro zay zany tena mba etaniko azarino zo ifidy io fa tingeno any mba fotoana ananantsika indray occasion anapaha-kevitra mikasika ny tanàna ary ametrahana le ataontsika hoe redevabilité na le tamberina ndraikitra nazavaiko lava teo ka raha tsy manao an'izay tsika tsy afaka hitaky nininina am'le olo eo rehefa avy eo satria tsika ary tsy mifidy azy fa raha mifidy azy tsika ny afaka mitaky hoe nampanantenanao an'izao sozongy izao izy zay am'izao fotoana izao zay le zotsika zany andeha hifidy de ny etaniko faharoa amintsika rehetra de ny hoe isika ifananana karaha-pifidianana kosa de mandehana mifidy na sendra tsy tarany karaha-pifidiananao de aza manaiky rebirebena na dorororona hoe tsy mana karaha-pifidianana intsony de tsy afaka mifidy ny karaha-panondronao de fa azonao hifidianana fantatrao ny bureau de vote-nao fantatrao ny lohatranonao na ny adresse ny tranonao zay ny andehananao anatin'ny bureau de vote zany zay zany no apetrako ary ny goavana indrindra Roly Mercia de hoe mila mailo tsika rehetra mila mailo manara-maso any amin'ny bureau de vote any manentana tsika rehetra pakafy panoana hifidy any lalatina rehefa tonga lalatina Rakotondrazafa rehefa tonga ny alany ndraiky amin'ny 30 ny volana Jolay rehefa tonga ny arivany ndraiky amin'ny 30 ny volana Jolay mba samy anara-maso daholo any anatin'ny bureau de vote any tsy ho ahodin'olona ny safiditsika fa ny toky azoko ampanantenainanareo de hoe raha tsika ny mahita fa voahodina ny safiditsika de matokia fa hitsangana ary hiady hatramin'ny farany isika amerenana n'izay safidinao mpifidy zay fa tsy hoeketsika ny fanodikodinana ny safiditsika amin'izany resaka samy hafa mandeha 1,270,000 personnes zany dolo ingeny resaka mandeha eo Roly Mercia ka raha zany rehetrarehetra izany no andeha anodinana ny safiditsika de mahazo matoky any lalatina fa hitsangana hatramin'ny farany lalatina anohitra an'izay zay ny teniko Roly Mercia fa de mankasitraka antsika rehetra ty mo intervention voalohany fa tsy maintsy isy ihany ny fotoana mbola hiverenana ary tsy maintsy isy ihany koa ny sehatra hitanareo afany amin'ny ainao manjery samy hafa ny sorako betsaka amin'ny farany zao resako izao ireo nanoana rehetra ireo vonin-kifidy rehetra ireo nandray anjara rehetra amin'izao fampelezan-kevitra lalatina izao fa maro ny fiarahamentana ary tsy apozinao hatrany amin'ny anjatony ny association zay miara-manoana ny lalatina anjatony takan'izany ihany koa ny chef fokontany izay manoana ny lalatina amin'ny titolakandro ity de anao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety eo Mongoteo Andrefanambojanary manomboka amin'ny ratolakandro zany reo chef fokontany any amin'ny boriboritany samy hafa ireo ny anaty fokontany reo nanapa-kevitra ijoro ary zao ny teneniko an'ireo masahi mijoro fa safidinao zoanao no manana safidy hoe za de anoana ny lalatina ka misy chef fokontany maro anao valan-dresaka amin'ny titolakandro ity ao anatin'izay fanoanana ny lalatina izay de mbola mampirisika ny hafa ihany koa ndao ifandray tanana ao anatin'izay anavozatsika ampivoaratsika ary anafahatsika ny tanana Antananarivo zay de ny fotoanatsika manaraka raha mpitso eny amin'ny boriboritany fahenina eny zany no descente zany hoe porte à porte ny fitsidiana fandehanana tongotra fionana mivantana amin'ny olona de eny ihany koa ny mitinina zany amin'ny tolakandro eny amin'ny boriboritany fahenina de mitoy ohatran'izay hatrany zany le izy fa ny goavana be zay tsy maintsy anetanako atsika rehetra sady amin'ny fahenina amby 20 ny volana Jolay eny amin'ny Coliseum eny Antsonjombe mampananteny lalatsina fa tena ao iona amintsika rehetra zany amelatra mba iresaka ny vetsivetsipony mivantana amintsika rehetra tongava daholo riponina Antananarivo renivohitra fa eo tsika no anomboka n'izany fiovana vaovao eto amin'ny tanàna izany eo tsika no anomboka n'izany tena fampivoarana ny tanàna fanafahana ny tanàna une ville libre afaka le afaka zay tsy hoe afaka migeja fotsiny le geja de ny fako ny geja de ny loto ny geja de ny fandriam-pahalemana io le resaka rano
ny teneniko anao geja daholo zany rehetrarehetra izany io no arahantsika manafaka fa mba hoe ho afaka anao zavatra ihany koa zay ihany koa ny dikan'le hoe afaka anatsara afaka anamboatra hiala misakatsakana ary ho afaka mba hijoro ho an'izany tena tanàna na ny Tananarivo renivohitra marina izany zay rehetrarehetra izay no iarahantsika sy fanentanantsika raha sitraka reo tonga avy eny amin'ny Coliseum amin'ny 9 volana Jolay alahady io malalaka tsara manomboka amin'ny 10 maraina dia efa misokatra ny vavahady tontolo andro tsika ao hiaraka sady hikorana hitotorebika hiaraka amin'ireo artiste tsy afenana ary tsy ataoko mamenatra izany ro limersia hoe miaraka amin'ny artiste malaza hony tena zay mihitsiny satria tsisy mora ohatrany mampita hafatra miaraka amin'ny artiste nge fa na izany raha manana fond resahany lalatina fa tsy hoe ny artiste no apresahany eo tsy ohatrany ny candidat hafa zany hoe ny vadiny no apresahany eo fa tena lalatina mihitsy no miresaka eo ary lalatina manana ny vetsivetsipony tia ny fampizarana amin'ny tanàna Antananarivo zay anehoany an'izay fitiavana izay zay no ataontsika amin'ny 20 volana Jolay dia tongava maro tsika rehetra i Rosy Tsiliva Princio Firmin Rabosa THT Martyr Freedom Eric Antselatra Melky Liana Sheila Ramora Favori Thierry Bruno zany miaraka amintsika daholo zany hoe hiaraka ifanentantsika ifandray tanana ho an'ny fanafahana an'izay tanàna Antananarivo zay mankasitraka tompoko vavy sy tompoko lahy